manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana tonga ny fotoana miavaka de miavaka ampiorenana ny finoantsika ao amin'i Jesosy Kristy fotoana ihany koa idirana amin'ny famatorana ra-panahy amin'ny fanompoana ny tompo mandritra ity volana jolay iray manontolo ity no anna tanterahana izany seminera goavana izany ny alakamisy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny Mont Goûter les trois frères André Fanambojana dia misy vavaka matanjaka be ombana fifadian-kanina arahana délivrance fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 atoandro dia ao anatin'ny sekoly finoana isika isy fampianarana mafonja de mafonja ho fampitombona ny finoana anatanjahana ihany koa ny finoana ao anatsika ary isy fotoana manokana izay anetsehantsika izany finoana izany ny alakamisy ho avy zao ny 12 atoandro etsy amin'ny Mont Goûter les trois frères André Fanambojanazy manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana samy tonga daholo ary ty toroteny androany ty anangana finoana ao anatinao tovy amanina resy lahatra ahoana hoe totoroteny androany ty dikan'izany mialeto ianao lehilahy ny finoana vehivavy ny finoana ohatrany tsy mandre lehilahy ny finoana sy vehivavy finoana mialeto ianao lehilahy ny finoana sy vehivavy ny finoana amenna ve ary ny olona mino ahita ny voninahitra Andriamanitra izy aonao zao baiboly raha ino ianao de jereo kely ny akaikinao de lazao azy raha ino ianao androany ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra amen na sa tsy amen tsy hiaro zavatsoanao Andriamanitra fa zay hitany masoanao raha miorina tsara ao amin'i Jesosy ny ara-pananao araky ny efa nyresantsika tato ato de zao mody ianao miaraka amin'izay voninahitra Andriamanitra zay miaraka amin'izay fahatsarana Andriamanitra zay tovy amainina tena mino mihitsy andray zavatra misy olona tena te ahita ny voninahitran'Andriamanitra ve aloha te ahita n'izany fahatsarana-Andriamanitra zany ve ianao mbola mino ve ianao fa afaka manao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra tovy amainina tena tonga de voninahiny andray mihitsy alleluia matoa ianao tonga eto anjaranao no mandray an'izany zavatra zany anjaranao mandray le fahasoavana androany amen na sa tsy amen manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana zay le seminaire antsika n'ity volana jolay ity fa ny lohateny androany de hoe inona ny tianao ho ataon'ny tompo aminao onany tsy mino ianao anao zavatra aminao nga ny tompo inona ny tiany tompo inona ny tianao ho ataon'ny tompo aminao mba nytanio hoe izy jereo anaty masina izy dia anytanio inona ny tianao ho ataon'ny tompo aminao sy zany tsy mifantoka atao anaty fotoana fa le bary arariva ihany ny ao an-tsany firendray mandeha inona ny tianao ataon'ny tompo aminao valio izy inona mba tian'ny tompo inona mba tianao ataon'ny tompo aminao sitrana ny aretinao ilamy manotokatrannao ho tahina ny ara-pananao fa zay hitanao fa asoa ny ara-pananao ho ataon'ny tompo aminao zany am'tian'io ty ndao ro metsika famaritana inona ny atao hoe finoana Hébreu 4:12 to de lasitsika Hébreu 4:12 mianaran Jesosy famaritana ny atao hoe finoana raha tsy manana baiboly ianao de mihaino tsara mitraka tsara toy izao mivaky ny teny aminaran Jesosy filazantantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny ny 1 ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita alleluia inona hono ny atao hoe finoana fatokina ny amin'inona zany hoe misy zavatra ataonao inona zay le izy antenainao ao
dia maninona ianao manoloana an'ilay zavatra tenainao matoky ianao, matoky ianao. Fa ahoana moa no mahatonga anao matoky? Satria ianao mandray teny avy amin'Andriamanitra, ary rehefa Andriamanitra miteny ka hitokinao iny teny avy amin'Andriamanitra iny, tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Raha marary ianao miditra eto, sitrany ianao miala eto androany. Ho an'ireo marary fo rehetra, mody ianao salama, tsisy an'izany hoe miakatra tension, tsisy an'izany hoe tapaka lalan-dra, tsisy an'izany hoe tratriny AVC, tsy mahazo anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Ahoana ianao manompotompoka voan'ny AVC? Tsy mivavaka ny possible mety voan'izany. Fa ianao tena mino ny aretin'ny jetelisy tsy mahazo ny zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Za zany te hiteny ianao ary te hanaitra ny finoana ao anatinao. Aza miala eto androany raha tsy mahazo zavatra avy amin'ny tombo. Aza manaiky miala maina eto, fa tonga eto ianao mba hampitombo ny finoanao. Ka raha tena mitombo ny finoanao, tokony misy impact any aminao zay finoana mitombo zay. Alleloia. Fa tsy hoe nitombo ny finoanao, ny alehibe ny finoanao, fa tsisy nininona nitranga hony. Tenenina manao anio misy zavatra mitranga hoe. Dia atao tena pozina mihiny fa anio misy zavatra mitranga dia ohatrany hoe tsy tena anina tsara zany. Tena ohatra hoe tsy hoe ohatra mihiny tena hisy zavatra hitranga mihitsy, anio hisy zavatra hitranga hoe. Sady marikivy be. Amen. Tsy mbola miova Jesosy ry havako. Tsy mbola miova Jesosy. Niza mino ro ampianariko anao ny finoana zay tsy azon'ny Jesosy lavana fa tsy maintsy valiny. Ataovy alleluia zany. Ahoana ozy ny Baiboly? Fatokinany amin'ny zavatra tenaina. Misy zavatra tenainao dia matoky ianao. Matoky ianao. Matoky ianao. Ahoana ozy ny Baiboly toy ihany? Fanehoana zavatra tsy hita. Le tsy hitanao tsy mbola tonga akory, fa aseho anao sady le izy amin'ny fihetsika ao. Ho avy ny fitahiny, ho avy ny fahasalamana. Tsy maintsy ilamina ny tokantranoko amin'ny anaran'i Jesosy. Sitra ny ty aretina atao anatin'ny kiboko ty. Manjavona ny fibrome, kyste, hémorroïde, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Le izy ohatry mbola tsy hitanao, ianao tsy mbola nanao analizy, fa ianao nefa efa maneho sady. Zay le izy. Le tsy hoe miandro manao analizy ianao dia azonao amin'izay le taratasy dia tsy efa niteny aho tonga zany le vao tena mino ianao, fa mbola tsisy analizy, mbola tsisy contrôle, mbola tsisy scanner, tsy mbola misy an'izany fenao androany miteny manjavona ny kyste, manjavona ny aretina, levina ny fibrome, cancer manjavona amin'ny anaran'i Jesosy, diabète levina ny herin'ny siramamy any anatin'ny rahako amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Misy zavatra iova amin'ny fotoana ianao tonga eto. Misy zavatra iova amin'ny fotoana ianao miala eto. Misy zavatra iova amin'ny fotoana miditra amin'ny tokantranonao na miditra amin'ny toeram-piasanao. Ato ho atanjahana mihitsy ny finoanao. Possible ry havako mifagagana rehefa mino ianao Possible mifagagana rehefa mino ianao Sa tsy zany ve? Alleluia. Ka na tsy mahita ninina ianao, sy azonao baikoina baikoy androany. Sa tsy zany? Raha tsy sakafo raha rivo, baikoy androany. Eto ianao mibaiko azy, mihinana ianao raha rivo. Ataovy alleluia. Sa tsy zany ve? Le izy ilaina finoana ry havana le manompo ny tompo. Ilaina finoana matanjaka. Finoana ve angatahana? Meo finoana tompo. Satria misy aminareo zao mivavaka an'izany teo. Tompo, meo finoana. Tompo, arotsainy finoana. Finoana tompoko tsy angataha. Fa ahoana ny Romanina 10:17. Romanina 10:17. Ahoana zao ny Baiboly? Naran'i Jesosy, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny inona ozy izy? Tenin'ny Kristy. Zay te hitombo finoana tsy maintsy mihaino toriteny. Zay mahatonga antsika ny fitariana somary atonotony ny alavana, fa ny toriteny ny lava.
satria ao no ampitomboana ny finoanao, ao ny ampiarenana ny finoanao, ao na natanjahana ny finoanao, ary amin'ny anarany Jesosy nanonako am'ity matanjam-pinoana ianao miala eto. Tovy amainy ny olona matanjam-pinoana, matanjaka ny finoanao miala eto ianao. Halleloja. Enoy ny olona rehetra sosotsika rehetra dia hivoaka ianao zao rehefa avy eo dia anontany ny olona tsy ivelany etsy, olona miandriandry bus, olona eny an-dalana eny, raha mitany azy ianao hoe ianao ve mino, ahoana ny teneniny, mino aozy izy fa andresy bariara riva rousy zéro dana fa mino dolo olo rehetrarehetra io. Ary raha sendra mandalo ny akaiky ny tanàna nareo nareo ka misy mitaingy tamboho miaraka sady mifoka ihany dia amintany hoe nareo koa ve mba mino, mintsay ozy le raha anankiray zay ny resako ozy le raha anankiray zay ny resako ka izy zany somary mifofoka an'ireny zava-mahadomeliny ireny izy dia netiny le avany teto dia iny roa vavahako izy zay zany efa nieritreritra hoe fa mety efa mba azo anontaniana kosa nga mba ho alera lahy ty dia izy amin'io tsy mety hijanona eto mety te hivoaka foana dia natsoko izy fa mivavaka kosa talohany io dia natsoko izy za zany mba hoe mampiresaka hoe manahoana efa mba miova ve fa salama aveo anao rahalahy, salamtsika mbola mila délivrance eny zany tsy mieritseritra anazy tsy salamy zany, salamtsika najaniko le fanontaniana na za raha somary miondrika kely aloha izy amin'io matosa be tena mamaly ianao tena ohatran'ireny tena salamy reny nefa ny misy anina kely ihany. Ny olona rehetra io milaza mena fa tsy ny olona rehetra nefa mahazo valim-bavaka be dia be ny mankany am-piangonana fa tsy ny rehetra miara-mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fanontaniana finoana manao ahoana no azahoana valim-bavaka raha mandrainao tenao dia raiso mihitsy zany. Finoana manao ahoana, finoana manao ahoana, tsy ianao miteny fotsiny hoe za mino fa sitrana androany, mino androany a fa ody mivadiko le fa nisitaka iny, mino a fa hoendrina zanako, mino a fa hotahina ny fiainako rariva, mino a fa tsy maintsy ho voalohako ny trosy. Tsy izay fotsiny fa misy zavatra mila ianarana. Lioka 20:10 andininy 5:30. Zay mino fa isy zavatra hitranga mba manaova mainina resy lahatra tsara hoe eno ny vaky ny teny hatramin'ny 5:7. Ny anaran'i Jesosy efa hainareo ty tantara ty fa mianaritsika dia mijery ny teboka rehetra mihitsika eo ahoana ny afahana manetsika ny finoana eo. Anaran'i Jesosy ny nampahiratany Jesosy a ny lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko 5:30. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona zany? Ary ny olona tamin'ny Jesosy avy any Nazareta ny mandalo dia niantso raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanak'i Davida mamindrafo amiko. Ataovy aleloia azy. Ary izay rehetra nandeha teny aloha dia miteny mafy azy mba hanginy fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanak'i Davida mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Dia hoy izy tompoko ny mba hampahiratana ny masoko. Aleloia. Dia hoy Jesosy taminy mahirata ny masonao ny finoanao nefa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra amin'ny masony ka nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nideran'Andriamanitra. Aleloia, aleloia. Tsy mbola miova Jesosy fa izay nataony 2 taona lasa mbola hainy atao androany amin'ity 12 volana Jolay taona 2024 ity.
zay zavatra nataony taona maro lasa azo ny etsehana eo amin'ny fiainanao androany. Alleloia. Enoy dia aty maso dia miaino tsara. Bartimeo ny anaran'ity jambo ity, mpangataka atrany akibon-dreniny. Raha ny fandinihan'ny mpandinika amin'ny baiboly mamidididina ny 70 taona io lehilahy io, 70 taona ny aina tamin'ny fahajambana, amataona ny maro ny aina tao anatin'ny fahamahizinana, tsy manana ninina azo atao raha iasa tsisy olona mpiasa olona jamo zany. Ny any azo atao dia ny mangataka, miandry ny fiantran'olona, pitehan'olona. Fandray andro ohatrany ty andro androany ty, ndray andro, le ndray andro any le resahanao androany le ndray andro zay. Tsy kely izy dia lazao amin'ny andro any le ndray andro any hoe. Alleluia. Hatramin'izay mety maizikitroka ny lalanao, ny asanao tsy ahitanao mangirana mihitsy. Misy mazava lehibe hiposaka eo aminao androany, ampahiratra ny masom-pananao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fampianarana zao. Raha Jesosy ny orenanao ary hainao ny manetsika ny finoana ao anatinao, tena ny bebaka marina ianao raha ny fampianarana tamin'ny heriny. Eno ity, tsy olana amin'ny tompony mitahanao androany dia androany, tsy olana amin'ny tompony manao fahagagana eo amin'ny fiainanao androany dia androany. Satria fantatro fa raha ho avy amin'ny fahagagana tsy hanorina ny ara-panahinao amin'ny fahagagana ianao, fa vao mainka ianao hiazakazaka manao hoe ay ianao miasa Jesosy, ay ianao velona eo amin'ny fiainao, ay ianao mbola manao zavatra tsy takatra ny saina. Alleluia. Inona ny zavatra misy eo amin'ilay toerana angatahany Bartimeo? Miorakoraka ny olona, miorakoraka ny olona. Ohatran'ny litanareo rehefa le tapitra matsa, mialatsiny fa any koa moa malaza dia ohatran'ny voaresaka foana le izy. Tapitra matsa, maneno dolo ny ina ay sarom-bilany vaky mihitsy, sarom-bilany sasany papa to dia vaky tsy rara inona vaky any andro vary avy eo tsisy tako bilany tso fa sahafa ndraigna many atao ambonin'ny vilany eo. Linona moa le zavatra tsofina ohatry ny anjomary reny, popopo ina papampa ary koa maharaka mihitsy. Petaraka mbola nisy natahiry petara ihany hatramin'izao, tsy popoka sy ny sisy, feu d'artifice sisisy. Ary le olona kay rehefa tena faly ny foly tsy te atory, ary ianao hatramin'ny ianao te atory foaziny. Fenao koa moa manana ny lalana izoranao, manana ny zavatra lahara-pahamehana eo aminao. Alleluia. Dia zay ny any ho'ny olona ny hafaliana, iza moa ny anometsiny azy amin'izany. Dia ohatry zany mihitsy teto, fa teto tsy hoe fandreseniza na fandreseniza fa Jesosy ny mandalo. Dia miorakoraka ny olona, ino zany Jesosy zany e, manangana ny maty iny Jesosy iny, mampahiratra ny jambany iny, eny nanangana ny malemy, maro marary ny paralysisa sy tranony iny. Oh, ataovy alleluia zany. Dia miorakoraka ny olona, taitsy le jambo. Wow, fi zany izany zafady ino zany ka zafady zany morakoraka zany e. Sy ny sofo maranitra be fa masony tsy mahita. Dia hoy ny olona Jesosy avy any Nazareta, Jesosy avy any Nazareta ary le jambo mandalo ka izy azo antoka mihitsy efa nahenony mombamomba any Jesosy io lehilahy io. Tsy antsoantso zany io rehetra efa fantany hoe io Jesosy io mahagaga, io Jesosy io mahay manao zavatra tsy takatra ny saina, io Jesosy io manasitrana, io Jesosy io mamaolana, io Jesosy io mahay ny zavatra rehetra, mampahery anao zavatra rehetra tompoko hainy Jesosy e. Ary zay rehetra mino ahita ny vonina zay Jesosy zay. Alleluia. Alleluia. Ny aretinao nandritra amin'ny 30 taona possible sitrana anio. Ny aretina ny kikanao nandritra amin'ny 5 taona, 1 taona, 7 taona, 20 taona, manjavona androany raha mino anao. Alleluia. Fa maninona ny tsy maintsy miandry amin'ny herinandro, maninona ny tsy maintsy miandry afaka tapabolana, fa maninona ny tsy maintsy miandry afaka tsy haiko 5 taona indray. Nefa Jesosy eto, na iza naiza angonandrona telo amin'ny anarany, aiza izy
afaka miantsoantso mafy azy ianao androany afaka miantsoantso ny anarany ianao androany ahoana ho sisy ilay jamo ry jesosy zanaky davida ô ny masony tsy mahita fa ny vavany afaka miteny afaka miantsoantso ry jesosy zanaky davida ô mamirafo am tsy hainy hoe any atsiny ve jesosy nandalo sa ry avaratra sa ry ananary fa miantsoantso fotsiny izy tsy maintsy haino zany ozy ry jesosy zanaky davida ô mamirafo amiko izy sy miteny hoe ry jesosy zanaky davida ô ampahirato amin'ny masoko fa fatany koa fa najamba ary izy manana ny fahotana izy zay ny ilana ny fibebahana raha teto ianao tamin'ny heriny fibebahana matotra ny natao teto fibebahana matanjaka ny natao teto ary raha mbola tsy mibebaka ianao afaka mibebaka androany taovy aleloia zany famirampony nangatahany ty lehilahy ty dia ireo zay nandeha teny aloha ny baiboly dia niteny mafy azy any amin'ny andininy hafa dia mpianary jesosy ireo mpianary jesosy ireo ndraindray hafahafa ihany dia ireo no niteny mafy andra lehilahy ahoana ozy izy teny mafy azy mba hangina ozy izy dikan'izany dia hoe mangina fa makareny-tsofony mangina fa mivazavaza tsisy antony mangina fa ianao tsy mihainao anao zany izy farakaraka ny nampanginana ny Bartimeo no vao mainka izy niantsoantso mafy manao hoe ry zanaky davida ô mamirafo amiko afaka miantsoantso mafy an'izany venao androany sady miainga ny tananao avereny mafy ry jesosy zanaky davida ô mamirafo amiko anio izy famelan-kelo ka hoanao sy ny ankonanao alleloia ary rehefa voavela ny elokao manasitrana ny lafi-piainanao rehetra ny tombo amen sa tsy amen zao vanim-potoana zao tompoko ilana finoana matanjaka tsy vola trosaina any amin'ny mpampindram-bola ny ilainao am'izao vanim-potoana zao finoana matanjaka fa ny olona manana finoana matanjaka manana finoana lehibe tsy miozongozona amin'ny zava-misy eto ambony ty tany tena ninina lazay ny zava-misy na iza mampangina azy ny olona mino tsy mahay mangina ny olona mino tsy mahay ampangina fa zao ihany ny a jesosy io ihany ny amin'ny vahaolanao ry jesosy zanaky davida ô ry jesosy zanaky davida ô mamirafo amiko eno ity na iza ampanginanao niza ampitsaritra anao ajanonao io mandeha makany avao ny olo koa fa tsy ty zay ozany tsy ty zay vokany firy taona mivavahanao ianao mbola mahantra ihany fa ny olona mino ary manana finoana ohatra amin'ny Bartimeo tsy azo atsahatra tsy azo ampanginina tsy azo ajanona ohatra amin'ny mahita hoe olona ohatra ny azo ajanona ihany ny sasany ianao ve le olona azo ajanona hoe janona dia mijanona raha misy olona miteny aminao fianakaviana vavaka ve dia hitondranao a izy vavaka ve dia hanova amin'ny fiainanao dia ino ve hijanona hoe eny marina zay zao nisy taona nampijanonina mihitsy tamin'ny fampona fa tsy manaiky hijanona mandraky tiana androany mahita ny voninahitra Andriamanitra tantaraiko aminao eo ny sasatsasany wow ary ianao tsy hoe aheno fotsiny fa ianao mihitsy ny iaina an'le izy androany raha mino ianao ho lehilahy ny finoana ianao rahalahy ho vehivavy ny finoana ianao ranabavy halleloia tsy nazo nampanginy ny Bartimeo ohatra mitehiteny izy fonganareo ny atsoko nareo sady tsy manome volany tsy manome inona tsy miantso anareo jesosy zanaky davida ny atsoko ry jesosy zanaky davida ô mamirafo amiko enoy mijanona jesosy eny jesosy le feo janona jesosy wow mijanona jesosy androany ato amin'ity toerany ty hijanona jesosy androany eo akaikany zay rehetra mino eo akaikany zay rehetra mino tsy lavitra anao izy fa eo akaikany zay miantso azy ayayayayaya alleloia fa maninona izy mijanona satria fatany enoy aloha satria fatany fa amin'ireo olona be dia be mirodorodo mitondra sarom-bolany ireo mitondra babampa jesosy baba amin'ireo olona be dia be ireo Bartimeo ihany ny manam-pinoana fa reto zany enoy areo ty
limba ovao fotsiny rodorodo any dôly anony eny Jesosy dia manaraka fotsiny aninona hoy andao mba hijery jamba mahiratra fizy amin'io tsy manantena azo nininona mihitsy ianao ve lasana dia hijery mirakla fotsiny alenao eto androany ijery iza mba marasitrana iza mba jamba mahira iza mba zaiko malemy mitsangana iza ny olona misy tevoloka ho afaka androany zany ve ny alenao eto anao rodorodo mibe tamena tanina lena eto ratsofo za tsy zany za androany maka ntoerany Bartimeo tsy le fahajambana akory fa aka ntoeran'ny olona mino a amin'ny tanino akaikinao ianao koa ve aka ntoeran'ny olona mino androany hoe alao taitairina initsy ny finoanao aloha anaty ty enim-bolana faran'ity fa mialohan'ny farany taona izy tantara manga ho an'izay miorina tsara ao Jesosy izy tantara manga ho an'izay miorina ao am' Jesosy izy tantara manga ho an'izay miorina ao am' Jesosy tsy miorina ny fahagagana ianao tsara aloha tsy miorina ny fahagagana ka rehefa mahazo aloha dia faly be halleloia faly be miderany tombo ohatry ny mandalo anina kely dia iny lefa tsy hita kely aloha pastera fa nakaina kely fa na misy aloha na tsy misy eo ianao miorina am' Jesosy tovy halleloia an'le olona miorina am' Jesosy amen na satsy amen onozy ny baiboly janona Jesosy io Jesosy asaivy makaty ilay jamba wow mba ho enao aneny atsony Jesosy androany asaivy makaty io vehivavy io asaivy makaty amiko io lehilahy io amen ve le olo afa-baraka mihitsy angamba le nampangina azy teo satria naniraka olona Jesosy mindana antsovy le jamba asaivy makaty amiko izy Andriamanitra takzay tsy niteny hoe mangina natsony nentina avy an'le jamba ndahony ianao fa miantso anao izy azo ko tsaina mihitsy fa adininy hatramin'le kapoka kely fangatahana alleloia enonareo ty fanontaniana Jesosy ve mahafantatra hoe jamba io sa tsy mahafantatra izy fantany sa tsy fantany zay le tenentsika foana matetika tompo ianao mahalala ny olako fantatra ny maso tompo eny tompoko fantany le olanao fantany le aretinao fantany le zava-manahirana anao fa magaga dia zao le fa jambany eo an'loany mbola antaniny ihany inona ny tianao ataoko aminao fa maninona moa tsy maintsy mbola antaniny enonareo ty Andriamanitra rehefa anao zavatra eo amin'ny olona anankiray dia tsy zavatra vagy be ny tiany atao tombo sitrano aho vagy be ohatrany tahi tompo dia ozy ny tompo tahina amin'inona ry izy azonareo ve le izy zany mahatonga anao tsy mety mahazo androany ho an'izay rehetra mila mangataka zavatra ianao voafaritra tsara anontany io izy azonao ve le izy hoe zavatra maninona précis zavatra précis tsara voafaritra tsara tena te antany le zavatra voafaritra ilainy Bartimeo mihitsy izy lanefa tsy misy olona jamba mety tsy te ahiratra fa volana ilainy nanona izy dia te hina mofo rehefa nanontaniany Jesosy Bartimeo dia namaly izy ho Jesosy inona ny tianao ataoko aminao namaly Bartimeo ny mba hampahiratana ny masoko voafaritra sa tsy voafaritra ny zavatra nangatahany Bartimeo voafaritra tsara mazava tsara firy aminareo mangataka fiara fa tsy mety mahazo satria fiara ny olona tsy hoe fiara anankiray ny eto Madagasikara tsy karenjy ihany ny eto tsy mazana ihany zany mantsy fiara vita malagasy mazana 1 mazana 2 tsy haiko mazana moa sa mazana tsy haiko mazana fa fiara be dia be fa mba ifampipresizenao ve ny ilainao fa ny faritanao tsara ve hoe Prado 4x4 Land Cruiser anaovako asa fitorina filazantsara ny ambany vohatra teneniny eo akaikinao zavatra voafaritra tsara no valiany Jesosy
rakista mazo anao farito tsara rehefa avy eo Jesosy eo ny ilaiko ny anasitsananao antikista tato anatiko ty nandritra amin'ny 5 taona fa ny tenenanao an'iny ny ela ny baikonao an'io aretina io ny ela eo ny eo ihany dia anjaviny eo amin'ny anaran'i Jesosy maro amin'izay marary niditra teto no hiala eto ao anatin'ny famaivamaivanana ao anatin'ny fanasitsanana ao anatin'ny fanafana zay mino ihany ny ao ka hanao amen ao no ilejamo no mba hampahiratana ny masoko o Jesosy mahirata ny masonao ny finoanao ny fanavonjy anao ataovy aleluia zany zay mino androany ny finoanao no avonjy anao ny finoanao no asitrana ny aretinao ny finoanao no anavotan'Andriamanitra anao aleluia zavatra maninona hoe le izy voafaritra tsara ao anao zao ny baiboly niaraka tamin'izay dia nahiratra amin'ny masony eo amin'ny 17 zay rehetra aminy mety mihainao zao anao dia mbola marary le any amin'ny kibonao any mety misy zavatra manaikitra any amin'ny tranojazanao any mety misy aretina mikika anao mihitsy tsy le aretina ny irairainy sitranao tsy mbola mino lolo loatra iny le film iny mantsy a namboariny iny hoe mahiratra aho ay koa nisy olanao phrase ohatr' zany fa zavatra amboariny reny zany olona mahiratra zany feno aza ny tanàna iny ry hazo iny ry trano satria olona tsy nahita an'izany hatramin'izay miainana zay zavatra hitany rehetra zava-mahagaga amin'ny daholo androany isy olona hosokafan'Andriamanitra ny masom-panahiny ho ampahiratan'Andriamanitra ny masom-panahiny fa zavatra rehetra ilainao possible amin'Andriamanitra avako possible io fitahina ny antona nandritra amin'ny taona maro irotsaka ato amin'ny anaran'i Jesosy aleluia aleluia inona ny zavatra misy nanaraka an' Jesosy izy tao aorianan'izay sady nankalaza an'Andriamanitra vahoaka nahita ihany koa teran'Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga Jesosy Kristy aleluia engany zay mahitanao miala eto androany hiaiky tongotra matanana fa velona ny Andriamanitra ao velona ny Andriamanitra tomponao ity enim-bolana faran'ity enim-bolana isehon'ny voninahitra Andriamanitra tsy ho an'ny olona rehetra fa ho an'izay mijoro sy miorina ao amin'i Jesosy Kristy satria ny olona ohatran'ireny mendrika hita fagagana satria Jesosy mihitsy nefa iorenan'ny ara-panahy ohatra zany za ve lasa rabava raha mahita fagagana dia za ve hiala amin'ny tompo tsy possible mandrakizay zany ny anay efa ao mihitsy ny fiainanay ary ny anao ve mba ao amin'i Jesosy ny fiainanao anao lalana ho anao izy arak'le hira teo dia ny tanany no ampepitanao ola hirany zanany tsy maintsy tafita dia anao lalana masina izy lay mpamaky ranomasim-be ataovy aleluia zany amen na satsy amen mahagaga ny Andriamanitsika ry havako Samuela voalohany a na mafisatsika an'izay amin'ny herintsika mbola iresaka finoana ihany a ho ampianarina mihitsy ianao dia ho formeny ianao a ho tezaina mihitsy ianao anatin'izany hoe finoana izany Samuela voalohany toko voalohany 9:1 ny anaran'i Jesosy no makiko ny teny manao hoe ary nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizy vavinao ianao ka tsy aro ahy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa hanome azazalahy dia homeko an' Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasikarezany lohany aleluia fanontaniana ny zavatra nangatahany ana inona zanaka dia ny faritany lizy sa tsy nifaritany izy ny teny meo zanaka fotsiny atompo zanaka fa nalahy io na vavy tiako foana fa tsy zay fa ahoana ozy izy ka hanome azazalahy maninona tsara le fangatahany voafaritra maninona voafaritra tsara zay tena efa mila trano a fa efa tsy mety amin'ny tsony le trano le hitoerany ankehitriny
fa sady tsy haiko ohatra hoe eo anivony lafikavana ianao no mipetraka dia lasa misy ady tsigidragidra foana, misy olana foana eo fifandraisana, ianao mezaka mandevitra fa ry zareo mezaka mila ady aminao a, tsapanao mihitsy hoe fa mila trano amin'izay ianao, farito tsara ainy ve manome anao an'izany? Sarotra amin'i Jesosy ve manome anao villa basse, villa confort, misy étage, carreau, ainy zany sa tsy ainy? Tsy mampiena ny arenany an-danitra tompoko raha omeny an'izany ianao, fa ny trano misy karazany, fa raha miteny fotsiny anao trano tompo, dia misy ny trano bongo, misy ny trano falafa, misy ny trano hazo, misy ny villa. Miteny hoe kaikinao trano ohatry ny ahoana mba tianao? Ditanao mbola tsy niteny ihany ianao fa ny trano mba trano ohatry ny ahoana ny tianao? Misy fefy manodidina, misy vavady, misy garazy ve? Fa na tsisy garazy ary mety foana, manofa parking. Halleloja. Ianao ty raha ny lanitra romeny anao satria mijoro ao aminy ianao, mijoro anatrehan'i Jesosy, izy mivato lampiorenanao. Ianao ity tsy hiaro an'izany ho anao izy fa omeny anao zany, omeny anao zany. Ianao ifazetena zanany, ole hiry, tsy maintsy tafita, tsy maintsy mamiratra. Halleloja. Raha iso tanana izy dia teneno, raha tena zanany ianao tsy maintsy mamiratra dia tsy maintsy tafita ao e. Tovy halleluja amin'ny olona mino. Halleluja. Inona ny zavatra misy? Nangataka ihany. Dia ozy izy, raha omenao izy dia meko anao izy amin'ny andro rehetra ina, zany hoe ho atolotra ihana ho mpanompon'Andriamanitra le zanany raha omen'Andriamanitra izy. Zany hoe mbola tsy mahazo akory izy dia efa manao voady fa omeny an'Andriamanitra. Omeny an'Andriamanitra le zazalahy katsoka sy kareza ny lohany. Inona ny zavatra misy? Tao aorianan'io mivavaka izy. Ao aoriana amin'ity fotoanandroany ity, hoe tao mambavaka le zavatra nangatahanao, hoe tao mambavaka, hoe tao mambavaka, hoe tao mambavaka, tao mambavaka. Tompo, zao ny noko e, zao ny noko e, mila mahita ny volona atrao a, dia hoe tao mambavaka, hoe tao mambavaka. Izy mivavaka iny, maraina mandraparivan'ny andro, tamy avy any ny lehilahin'Andriamanitra dia nahita azy mivavaka. Dia misy fotoana izy efa reraka mivavaka mafy angambany, dia miteny moramora am'izay dia mipetsopetsona ny vavany, dia hoy elim-pisorony, mandra-pahoviana no mamy ianao, esory aminao ny divay anao. Namaly izy. Tsia, aza ataonao ankizy vavy ratsy fanao izy ny ankizy vavinao. Tsy mamo zany ianao ny solo divay, fa mamoaka ny atao-poko eo anatreha amin'i Jehova. Ataovy halleluja zany. Tombontsoa anao fahatongavanao eto mba ahafahanao mamoaka zay ao am-ponao eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava ve? Mavesatra ny ry olona ny olona tsy mivavaka. Reny le milanja ny taolam-be tsy mitapaka mialatsiny amin'le atsony ray aman-dreny rehefa mananatra izy. Sy izy ihany no mitondra ny entany, izy ihany no mitondra ny vesatra rehetrarehetra, fa ianao natakatra an'le ten'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianareo zay maninona ozy izy? Sy maninona. Fa izaho ozy izy ny ame inona? Zay mahatonga anao falifaly. Taloha ianao ketrona lava, taloha ianao mody dava, taloha ianao tsy mba misy fifaliana zany. Zao ianao mety ampimezina. Falifaly tsy ampimezina. Satria maninona? Misy fanantenana ao anatinao. Ataovy halleluja zany. Inona zavatra misy rehefa fantatry ely fa tena nivavaka ty vehivavy ty, namotsitra teny elim-pisorona eo amin'ny 17 zao miteneniny tamin'ny ana mpanompo vavin'Andriamanitra, mandehana soma tsara, omen'Andriamanitra ny Israely anao anezay nangatahanao taminy. Ataovy halleluja zany. Nanomboka teo tsy nalahelo taretsony izy. Talohan'io fony izy mbola voa talohan'le vavaka zany dia olona be ranomaso, olona tena malahelo lava, marary fo amin'ny ataon'ny rafivaviny, satria ny rafivaviny koa miteraka fa izy tsy miteraka. Zay no natonga azy nangataka ary nametraka tsara, namaritra tsara ny zavatra nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra. Ho anao zay tsy miteraka fa rito tsara. Zazalahy ny tianao ateraka voalohany sa zazavavy sa kambana lasy vavy? Ainy sa tsy ainy? Ainy sa? Za efa mivavaka ho ana rem-pianakaviana anankiray teto.
vavany zaza anatin'ny kibony natao eko pastera lehilahy ny ilaiko pastera ahoana moa ny afahanao mamadika saiko sanjazakely mino venao a mino a pastera lany tedaviko sa efa mananjanaka vavy noho ny finoanao aran Jesosy naran Jesosy de tandre moa ka miovaova azony zay finoanao zay etao mambavaka teraka izy reveo zazalahy kely zazalahy de hoe ianao ve ny tena dadany tsy zany dadany fi izy milo de zany confirme an'le finoany fotsiny ohatrany nataony ely satria mino ihana de mivavaka raha omenao zazalahy omeko anao izy amin'ny andro rehetra iainany confirme ny ely mpisorona am'izay le izy mandehana somatsara omen'Andriamanitra ny lanitra anao ane zay nangatanao taminy tao arinan'iny eo amin'ny andininy faharoapolo nanananaka ny momba ataovy aleloia androany afaka miantsony tsy misy ho toy ny misy ianao afaka miantsony tsy misy ho toy ny misy ianao teny anao zay namanao azonao atsonany tsy misy ho toy ny misy hoe zany hoe tsisy nininona mihitsy ve zany zao ohatra hoe ao anatin'ny poketranao nafinaritra le raha anankiray tonga teto samba vao tonga teto izy de zao noteneniny tao anatin'le toroteny pastera ozy izy namangy Andriamanitra nikonto kozy izy efa tsisy nininona tsony fa reko ny toroteny nampitainao tato anatin'ny sekoly finoana tonga de nandehanaka any amin'ny banky izy mijery ny volany ne vola efa tsisy za zao izy malala fa tsisy tsony ao fa de tamy fotsiny ao manam-pinoana to de miteny tam'le anatao aniny ao hakavola de nataony teo ny amina rehetrarehetra ny demarche rehetrarehetra vita iny niaraka amin'ny vola izy verina avy any izy ny ona tamiko za mbola manao veloma olo letsy mbola mampahery olo letsy ozy izy mantsy a magaga Jesosy paster magaga Jesosy paster magaga Jesosy paster efa tsisy vola tsony ao amin'ny banky fa za ozy izy nandeha tany noho ny finoko verina avy any ao ozy izy efa mitondra fiara-miasa ozy izy ao amin'ny brao ao efa nateriny tao brao zany ny fiara-miasa tsofinarano historianany zay ataovy aleloia zany miantsony sasa sady tsy te hiteny any ahoana tsara le izy olona momba tsy miteraka ary manao zay farahieriny fa tsy mety miteraka fa niantsony tsy misy hotony misy izy préciseny ny zavatra ny ilainy teo anatrehan'Andriamanitra azony andro any précision zay zavatra ilainao farito tsara zay zavatra ilainao zany koa nefa tsy tonga de ropolisa sady faritana dôly mba ray aloha atao androany de atao manaraka ndray ny sasany mba faravaratsy ny roa farafabeany fa tsy tasaina dôly io vilany kokoty le inona le ohatrany aniny reny vilia diralex satria fa leo an'le vilia plastika koa ianao mba zavatra anakiray tena lara-pahamehana aloha jereny raha ohatra marary ianao amin'ny fotoana ianao ne salamy afaka mitady vola am'izay ianao rehefa aveo ataovy aleloia zany amen na satsy amen amin'ny tany io izy azonao ve le toroteny hoe enonareo ty tsy adinoko mihitsy ny torotenyty mpanompon'Andriamanitra anakiray ty mpanompon'Andriamanitra any Kore izy io a matanjaka be ny fiangonany am'izao fotoana zao fa tam'izany fotoana zany any amin'ny toeran'ny olona sahirana misy azy ary izy koa de pasteur sahirana mpivavaka ao aminy sahirana na brao andraisan'olona raha tsisy mahantra zary raha misy cloison kely ipetrahan'le pasteur de misy taona izy Andriamanitra zavy mba zanaky ny avo indrindra zanaka mpanjaka fa na de brao andraisan'olona ary ty tsisy atao anatin'ity kizo kely ty ve ny andraisana olona ato ve ny tenena amin'olo hoe Andriamanitra de mahiny zavatra rehetra ry avana malala Andriamanitra de manasitra na ny aretina rehetrarehetra jerety izao izy farahidiny fa nanomboka nangataka izy baiboly koa miteny mangata de omena ianareo de nanomboka nangataka izy Andriamanitra za mila brao andraisak'olona amin'io tsy mifaritany brao fotsiny de miose za ipetrako am'le brao reraka ny ditongotra ozy izy fa aiza ve de ditongotra lava manga ny ditongotra mihitsy a fa mba ome bisikleta koa ivezivezeko zay aloha zany nangata nandrasana tsisy valina lasa ny enim-bolana tsisy valina nandeha ny fotoana tsisy valina kivra nama Andriamanitra mamaly vavaka ve anao sa tsy mamaly vavaka reraka tompo reraka amin'ny finoam pastera izy ao anatin'iny vizambizana reradreraka iny na mangiaza ny fanamasina pasteur enoy aloha pasteur
tsy Andriamanitra tsy mamaly vavaka anao fa ny zavatra nangatanao vaky be dadasika be eny koa i Andriamanitra ny fangatahanao fa mila birao ianao fa birao inona ny ilainao misy vita amin'ny sapin misy vita amin'le ohatran'le mba le manara-penitra mahafinaritra malamalama tsara inona reny leny le malamalama mahafinaritra le glasy ihany reny fa fanao sady alina ny seza ozy izy ozy mitombo be dehibe ny seza ny karaza-tseza misy ny seza tsy metsika fa eo de eo misy ny seza misy pneu seza misy kodiarana de afaka kisakisana makary de mikisakisaka makary bisikileta ne be dehibe misy ny vita japonais misy ny vita coréenne misy ny vita avy any États-Unis inona am'ireo ny ilainao fitahinany ianao tao anaty baiboly izy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao be dehibe amanalonalina izy am'ireo ny ilainao enony am'izay le izy hoe aika mila faritany izy ty nanomboka nangataka am'izay pasteur David Yongisho zay ny anarany nomboka nangataka izy sa ozy mila brao vita avy amin'ny Philippines le akajoro reny hitanao le tonga de le mafinaritra malama tsara reny de za ozy mila an'le seza tsy manahirana mipetraka eo amboniny fa le misy pneu misy kodiarana kisakery maka baiboly de mandinika azy eto de maka document ray de mikisaka ihany tsy mila mitsangana akory de za ozy mila bisikileta misy vitesy le vita avy any États-Unis tapitra amin'ny fangatahana ny olona mantsy rehefa mino irairainy am'izay zavatra inony ataovy aleloia tonga de nitoriny paster atao am-piangonana misaotra an'Andriamanitra ry havana fa nahazo birao gaga mpinoko paster mahantra be mihitsy tamin'ny voalohany de nahazo bisikileta koa ozy izy de nahazo seza am'le tena tsara nanao aleloa ny olona ko paster olona farahidiny fa nisy telo am'rahalahy mpanany ihany tsy tena mino sady mba tia hafantatra koa izy telo am'rahalahy de ozy izy le izy telo am'rahalahy aloha zay mba ho any an-tranonao paster mba hijery an'izany le izy nefa mbola tsy tonga fa mbola vo finona ao anatiny fotsiny tsy tamin'ny paster zay atao Andriama inona ny teneniko am'reto za koa ty voateniko liziky zavatra inonao tsy maintsy teneninao raha mino ianao de miteny na marary ianao zao ka mino fa ho sitrana de tsy le aretina ny teneninao hoe marary aho fa toa de le sitrana miteneninao sitrana salama matanjaka ataovy aleloia razonao le izy inona ny zavatra misy tsy tamin'ny paster ndrema vangio afana masy inona ny teneniko izy telo miralako mailo be mandaingy ty paster ty ozy izy niditra tao an-trano de ozy paster aza mijerijery aloha nareo fa azavaiko fa aza mijerijery aloha fa hitanareo izy rehefa avy eo rehetra amin'io mbola mikaroka any ay zary le bisikileta ay zary le birao ozy pasteur enonareo aloha taminareo tao akibo mamanareo efa nisy nareo sa tsisy de namalitra sazoko eny efa nisy de fantaniny fa nareo ve fa tety ivelany sa mbola tao anatiny tao de mbola tao akibo aloha firy volana nareo tao akibo 6 volana fa nareo ozy izy efa nisy fa saingy mbotsy mbola hita maso fa rehefa tonga mitapitra ny 6 volana de io nareo io hita maso am'izay ka za ozy izy efa ato anaty koa le bisikileta efa ao ihany koa le seza efa ao ihany koa le birao sady tapaka ny tsinainy izy telo mirahalahy voaka zay vao nahita olona be voka bisikileta ao zany sasany zay vao nahita olona be voka seza be voka birao na elina izy telo mirahalahy eran'ny tanàna le paster be voka bisikileta voaka am'izay paster eny an-dalana to de misy mitsapa ankibony tombo marina ankibonao paster be voka marina ianao be voka bisikileta nataon'ny olona fimezana izy fa ny olona mino tsy miemitra fa mbola sao fotsiny mitenen'ny pasteur nareo tsy mahita livre izy efa ato hitanareo ny olona mino tsy mbola miandry fa efa ao anatiny le izy efa tahaka ny efa nahazo sady izy efa ao anatiny le zavatra ny ilainy ataovy amainy na razonao tsara ny toteny manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana tonga
tonga ny fotoana miavaka de miavaka ampiorenana ny finoantsika ao am Jesosy Kristy. Fotoana ihany koa idirana amin'ny famatorana ra-panahy amin'ny fanompoana ny tompo. Mandritra ity volana Jolay iray manontolo ity no anna tanterahana izany seminaire goavana izany. Ny alakamisy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny Mont Goûter Lettre Frère André Fanambojana de misy vavaka matanjaka be ombana fifadian-kanina arahana délivrance. Fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 atoandro de ao anatin'ny sekoly finoana isika. Isy fampianarana mafonja de mafonja ho fampitombona ny finoana. Anatanjahana ihany koa ny finoana ao anatsika. Ary isy fotoana manokana izay anetsehatsika izany finoana izany. Ny alakamisy ho avy zao ny 12 atoandro etsy amin'ny Mont Goûter Lettre Frère André Fanambojanazy manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana. Manorona kristianina matanjaka amin'ny finoana. Samy tonga daholo.